Sanavadole. Raky ny fangatahany maromaro aminareo moa zany de tokony resahana mikasika ny resaka mavaivay ny fanaovany Donald Trump sy Volodymyr Zelensky de aleo zany iresaka azy tsika fanzavatra tokony fantatra 2000 zany fantatra 2000 zany amle resaka de zao ny vaovao rehetra emitsika zany gasy naty Europa dia vaovao avy amin'ny inao zany Europiana dolo tsy mahay ny vaovao mihitsy na fomba fijery mihitsy ny avy any ina moa zany avy any Russie zany fa amin'ny tsika zany rehefa ina moa zany voan'ny lavage de cerveau ataon'ny médias occidentaux de mieritreritra fa zany Poutine sy Russie zany le biboule reny zany le démony reny tena farany tsy manjary indrindra de zay napetraka voalohany mba ahafahana ina moa zany miresaka objectivement an'le zavatra de nanomboako ny resaka ngamba de hoe inona moa zany no natonga an'io ady io zany satria raha hitantsika am'izao amin'ny carte zao de ety amin'ny iza moa ity Ukraine ty de Russie aty de araky ny tantara efa fantatrareo fa Ukraine zany tanatin'ny vondrona soviétique URSS Union soviétique de be ny firenena isan-karazany rehefa vaky ny Union soviétique de lasa naleo tena zany de na izany ary Ukraine io ity faritra atsinanany Ukraine rehetra ity miteny russe satria mbola karazana province russe any zany reo satria miteny russe reo manao fomba russiane reo de tamin'ny 2014 moa zany de nalain'ny russiane ty Crimée ty hoe io mbola province anio de nalain'ny russiane de amin'ny européenne zany sy médias occidentaux zany de hoe tena tsy manaja souveraineté mihitsy agression nataon'ny russe makatsy makaroa fa raha ataony ny sondage raha ataony ny référendum amreto province rehetra reo de reo mbola pro russe reo satry zareo hitambatra amin'ny russiane satria inona moa zany zareo mbola miteny russe culture zareo mbola russiane fa zany hoe tamin'ny première guerre sa deuxième guerre ngamba sy inona moa zany ny karazany ny géopolitique internationale no apakevitra anatin'ny Ukraine reo fa normalement tokony anatin'ny russiane reo de logika ihany amin'ny lafiny ray ny nakany russiane anty de vita iny zany aloha de tonga amizay efa telo taona zay lazain'ny européenne sy ny etretsika de hoe Poutine zany manao invasion en Ukraine hoe miditra amina firenena hafa nefa ny antony dia satria efa nisy fanarahana zany hoe fararahan'ny russiane sy ny armée de l'OTAN ny inona moa zany ny occidentaux zany ny Europe sy ny États-Unis zany mitambatra le armée de l'OTAN mifanaraka hoe aza ampidirina OTAN ty fa manjary miadsika satria tsy tian'ny russiane hoe raha ohatra misy armée de l'OTAN manana missile na manana arme nucléaire afaka miditra anatin'ny russiane afaka mitifitra ny russiane de tsy tranquille zay hoe zany russiane fa ity aoka ty mba hijanona neutre zay mifanarahana tamin'izany fotoana zany de tsy anatin'ny OTAN zany ty fa nefa ny OTAN de manohana ty izy moa Ukraine ty de ampisin'izany manao sarinady raha manodididina ty Ukraine ty de zay no natonga ny russiane hoe tsy mety tsony zany ataony lisan'izany fa tena tsy mampilamina anay hoe lisany ve akaiky io lisany l'adversaire satria ny russiane sy ny occident zany fantatrareo fa misy bloc de l'est sy bloc de l'ouest tamin'ny guerre froide efa ela be zany reo fampiambina foana reo ny bloc soviétique sy ny bloc occidental de fanarahana hoe ity zany aza ampidirina anatin'ny OTAN de nefa ny OTAN manao sarinady manao provocation sy zatra zatra de tery Poutine de hoe ok ary sady reto province russe reto
ampijaliany izy moa ny gouvernement ny Kiev zany ny reto any reto de karazany hoe fanavotana andreo province reo nataon'ny Rosiana i Poutine fa i Poutine mantsy de ohatrany hoe olona bibola tsy manjary zay ny fandele tantara da am'izao ady zao zany de mbola reto zany pro-russe reto reto nitady fahaleovan-tena hatram'izay de miady amin'ny Ukraine de be de be maty eto de tonga Rosiana anavotra ny province zay eritreretiny Rosiana fa mbola anazy zay ny momba an'ity de ahoana am'izay le tany États-Unis de rehefa raikitra raha niady inona moa zany ny Ukraine zany tsy mamela ny Rosiana azo an'ireo territoire reto de araky ny tretry ny Occident sy ny rehetrarehetra de hoe Poutine mianvahira de miaro ny tena zany de hoe manjary victime zany ny Ukraine am'izao fotoana firetany anazy fa tsy de zany loatra le fandena araky lazarako teo de nanoana ny Ukraine am'izay zany ny Européenne amina vola be amina fitaovam-piadina sy rehetrarehetra de ny États-Unis koa nanoana amina vola be tsy afany amin'ny 600 milliards de dollars na mesa 300 millions de 300 milliards de dollars nomeny Amerikanina am'izay mba tsy araky rehetra zareo hoe Poutine zany andeha hiditra aty mety hiditra hatramin'ny attaqueny dolo satria hoe Poutine olona mianvahira pays de mba irovana an'izay de aloha zany tsy lasy ty nefa nalefa ny guerre efa telo taona zay efa tsy manana miaramila tsony ny ino moa zany Ukraine hoe tsisy aleala efa miady tsony mitomany tsy amin'ny Européenne appui zay amin'ny basy appui zay amin'ny anina de ny olana de zao ny Européenne no l'armée de l'OTAN tsy afaka miditra eto manampy an'ireto zany miady eto satria raha vao miditra eo ny OTAN de guerre mondiale zay ozy Poutine satria io tsy arafiaranareo ka raha vao ampidirinareo de ampiasa arme nucléaire zay de tsy mahasahy miditra eo zany ny OTAN miaramila sur terre fa fitaovam-piadina no mena zavatra efa hita tsy normal zany hoe manino ianao manome fitaovam-piadina firenena anankiray de ny argument ny Occident satria io firenena io ino moa zany envahissy anareo de ny tonga raha ny fifidianana tany Amerika de ny ino moa zany promesse électorale ny Donald Trump de hoe nina zany io Donald Trump anano America First ny Amerikanina aloha fa zay any ambadika rehetrarehetra any anome aidery anampy ny Ukraine amin'ny guerre tena tsy manao zany ao za fa ninany zany Amerikanina no jereko satria ny Amerikanina no mifidy anahy ny Amerikanina no andraikitra de zay ka raha vao tonga eo amin'ny fitondrana ozy izy de anatin'ny 24 heures io guerre ny Ukraine sy Russie io tonga de ajanoko tsy mandefa volany tsony ny Amerikanina zay ny promesse électorale ny Trump anisany nalany an'ny Trump satria ny Amerikanina koa leo hoe vola tokony ho an'ny Amerikanina fa alefa any amin'ny guerre zay tsisy fandraisana hoe any lavitra be any vela izy de rehefa tonga raha zany Trump ilany izy amin'ny fitondrana de anajany ny vahoakany satria zay ny promesse nameny amin'ny vahoaka Amerikanina de rehefa tonga amin'ny place izy de andamina am'le guerre am'izay zany resaka tamin'ny Poutine izy anatin'ny ela be amin'ny telefona tsisy nafantatra ina resaka zareo de avy eo zany resaka tamin'ny Zelensky président Ukraine hoe aloha anao signature na fampitsanona an'le ady c'est le feu fa en condition tadiavinay kozy ny Amerikanina be loatra le vola lanina tamin'ny adinareo teo de mba mangataky zay hoe mba trandrahanay zany le terre rare ao Ukraine minerai zany ary nakibony tany mba mangataky zay hitrandraka an'io de ohatrany d'accord any zany Zelensky de nandeha tany fa mila hoe feo mandeha fotsiny le izy fa andeha anao signature an'izany fa mila mazava tsara le resaka aloha azava tsara le resaka de miala avy any le ry Zelensky zany andeha any Amerika tonga tany any Amerika izy de teo moa zany nino moa zany ny médias occidentaux de namoaka le parti le tsy manjary ny Amerikanina foana zany no navoaka ny médias européenne de le firesahana Trump sy izy moa Zelensky 50 minutes les conférences de presse de navoaka ny inona moa zany médias occidentaux de le faraparany 10 minitra fotsiny navoaka an'zareo le 10 minitra mampiseho hoe
i Trump masika be sady tsy manaja ny Zelensky de le vice-président Vance tsy manaja ny Zelensky de vo terminande Zelensky zay ny aseho zao satria tiampiseho zareo hoe i Trump la tsy manjara de nandeha tany Zelensky de nasehony européenne hoe jereo fa mikritike-ny izy mo Donald Trump ny akanjony izy mo i Zelensky hoe mba nanao bogosy kosa le taandroany ozy Trump nefa tena dikan'ino manomboka bogosy iny ny olona zay miditra amin'ny bureau ovale any Amerika de manaja ny protocole tokony anao costard cravate ianao indrindra fa manao ino moa zany interview amin'ny télé américaine de tokony conférence de presse tokony anina fa manino anao zany de miaraka amin'ny akanjo ba satria le izy zany nanomboka niady iny de miezaka foana manao an'iny de mbola mipety ambava ihany Zelensky hoe ino moa zany ohatran'ny hoe zerevoko de tonga tao am'izay de nandeha resaka lava be de nanomboka anina am'izay no nrefitra le ady zany nanomboka le hoe ozy le vice-président ny États-Unis hoe le zavatra ozy izy tokony voalohany aloha zany ngamle tsy mazava aminareo ngam de hoe Zelensky olo andeha angatabolana andianandiana izy da la merde 4 izy 4 tsy manana soldat tsony izy tsy manana fitaovam-piadina izy resta teraka izy mandady lady zany izy mandehana de tokony rehefa mandady lady ianao angataka any amin'olona tokony ianao zany tokony izy hoe profil bas tokony bitika kely ianao zany mandeha tany nefa le rindray misy amilay de miresaka moa zany tanaty resaka de hoe tokony resaka voie diplomatique no atao amin'ity zavatra ty izy any de ozy le ry hoe diplomatie ina nresanina ozy izy tam'le vice-président américaine le Vance sady nitononiny amin'ny prénom tsy fanajana mihitsy de eo zany de fa misy olana satria zao tononona amin'ny prénom izy en plus n'zany elangy andeha angatabolana eny andana lany de en plus n'zany de nanazava izy moa le vice-président ny ino moa zany ny américaine hoe elarange elarange nanao propagande ny opposition Zelensky nge nanao propagande ny izy moa Kamala Harris Kamala Harris tamy Pennsylvanie tonga tany lery ina moa nidirany lery amy resaka propagande ny américaine miditra tsy tokony idirany izy de anao propagande ny Kamala Harris izy de i Donald Trump no lany de raha tokony izy zany tokony hoe tsy andray alina koa raha satria ela raha manao propagande ny adversaire anay de tonga ty ela angatabola aminay de ela ndray mbola tsy mahay mipetraka zay anao le situation de normal be zany le atezerana ny Donald Trump sy le vice-président reny hoe mipetraka tsara ela zay le izy fa fampisehoan'ny occidentalistes de ohatran'ny hoe Zelensky zany le victime kely le mampalahelo kely zay ny nanaovandralana azy nefa zay le izy le rindray ny arrogant tonga tany de ozy le hoe diplomatie ny teneny la de fantatra la ve zany guerre zany la ve tany Ukraine mahita an'izany valekeke elany mandady mandeha mangatabola any de elany ray ve miteneny zany am'le olona de tetro zao ozy Donald calme la ozy Donald Trump fa elange tsy position de force mihitsy eto tsy ela tsy manana carte en main tsy amla mihitsy ny carte en main zany hoe ela no ametraka ny quoi que ce soit fa ela dans la merde am'izao fotoana zao de Zelensky za tsy mizoe carte zany fa olona maty mangatsareo ozy le ry zany miteneny tamin'ny Trump de nazavain'ny américaine hoe olona firy amina million olona ino moa zany aina olona amina million joué valila guerre mondiale nito ino moa zany ny joué valila de ela tsy mahay mipetraka ela sady raha ohatra ka tsy zay amérikana nampelona tany anatin'ny tapabolana io ino moa zany Ukraine fa efa resy ela anatin'ny tapabolana de le izy amiteny ka zay niady gérer foana niady teo sososo vola be deabe no mena lesana raha tsy teo zay de efa resy efa ela lesana de mbola mitena le izy misy raha miteny 3 jours da mety possible 3 jours resy ela satria ela tsy manambola ela tsy manana soldat contre Russie ngeda be io fa le izy zany de mbola minsiste any mbola arrogant ihany zany le izy de farany tezy Donald Trump hoe rehefa tsy tilla inona moa zany nanao cessez le feu de ny dans lampa satria ny américaine tsara mihitsy ozy Donald Trump hitan'ny américaine rehetrrehetra de afaka mijery ny américaine hoe Donald Trump tsy manjary fa ny américaine rehetra miandra hoe adabo ihany io guerre io aza mandefa volantsony zay nitadarin'ny américaine de tiany Donald Trump hoe hitan'ny américaine le tsy fanajana nataony debat ty
ary ty ban Zelensky ty tsy ary nanao merci nany kely raha diplomate ala de tokony mandeha angatabolany ala tokony hoe tena merci amin'ny fanampinareo hatramin'izay raha tsy nareo zay hatramin'izao efa tena efa potiky zay tamin'ny Russie tokony zay le izy fa le tsy ary nisaotra mihitsy sady efa sady tsara nisaotra le ry sady efa nanao propagande ny opposition le ry mbola niraisin'olona amin'ny bureau val de le ry indray reny misy amilay reny de mindry lahy napetraky zalahy hoe ina moa zany manginy lahy ilangy ina moa tsisy lavana lahy ilangy potika lahy zay ny fandehany tantara igny de fa hainareo moa zany conversation fa tsy averiko tsony de niala avy any Zelensky de mbola mission lahy igny de nakany Europe nakany Angleterre tany amin'ny ino moa premier ministre anglisy izy de hoe de tonga koa ny Européen rehetra hoe tena ampiny lahy ampia le Americanina tena tsy manjary mihitsy Americanina fa aloha tsika hitambatra aloha armée vaovao mihitsy dozy Macron hoe aloha sokafanay mihitsy ny parapluie nucléaire amin'ny Europe surtout etoa misy milay be ny Americanina nina moa zany ny Européenne rehetraretra ery François Hollande nanao déclaration rehetraretra nanao déclaration mankatsimankareo nefa ny tena marina sy teneniko zay hoe liry il est allé trop loin sady zay arrogant loatra nefa mbola andeha angatabola sy angataka soutien andeha amin'ny tany zay no fandehany tantara igny sur daoldaoldaol de alefaso ny commentaire samy manome ny heviny sira